fanambarana iombolanay ben'ny tanàna rehetra eto Madagasikara atao anatin'ny 6 provinces sy ny 23 régions. Ho an'ny Andriamatoa Filoha Randrianirina, filohan'ny fanavoazana ny Repoblikan'i Madagasikara sy anareo mpiara-mitantana. Andriamatoa Filoha, amin'ny anaranay ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara dia maneho fankasitrahana sy fiarabana amin'ny mpanajana sy ampirahilahina izahay amin'ny andraikitry masina izay niresinareo ho an'ny mpitarika ny firenena ho amin'ny fanavaozana ny Repoblika. Manoloana ny fanantenana lehibe sy ny fahavononana hitondra firovana ho an'ny firenena dia maneho amin'ny kitsipo sy ny fanoloran-tenanay sy ny fahavononanay hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana izay tarihinareo izahay. Ho amin'ny fanorenana ny Madagasikara mirindra, milamina ary mandroso. Amin'izany manambara sy maniry izao manaraka izao izahay ben'ny tanàna rehetra eto Madagasikara. Maneho fahavononana tanteraka amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana vaovao tarihinao Andriamatoa Filoha. Ny Prime Ministra ary ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta amin'ny fanatanterahana ny tanjona ny fanavoazana ny Repoblika. Maneho ny fanantenana sy fitokisana amin'ny fiara-miasa amin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana izahay mandritra ny indrindra amin'ny ministra izay nitendrenao misahana izany mba hanamafisana ny fahefana sy ny andraikitry ny kominy ho fototry ny fampandrosoana maharitry ho an'ny vahoaka. Maneho fahavononana feno handray anjara amin'ny dipika nasionaly assise concertation nationale izahay mba hahafahana mitondra fomba fijery vaovao amin'ny rafitra mahakasika ny fitsinjaram-pahefana ho taratry ny fampandrosoana ny komina miisa 5,990 eto Madagasikara. Raha sitrakao ny anokafana ny varavarana amin'ny fifandraisana ny fifampiresahana mivantana aminay ben'ny tanàna mba hahafahana mahalala akaiky ny zava-misy eny fotony sy fanamafisana ny ezaka ny fampandrosoana izay ataonay eny anivon'ny komina. Ny fanorinay mba ho hisy fivoriana manokana iarahanay aminareo Andriamatoa Filoha izay ben'ny tanàna rehetra ho fotoana fanamafisana ny firaisan-kina, ny fiarah-miasa ary ny fifampitokisana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny komina. Fanorinay amin'ny fitondram-panjakana ny hanomezana lanja manokana ny ben'ny tanàna amin'ny sehatra rehetra, amin'ny maha-mpiandraikitra mivantana ny vahoaka sy ny mpiara-miombonanika amin'ny fanjakana amin'ny asan'ny fampandrosoana. Andriamatoa Filoha, eto am-pamaranana dia vonona izahay anaraka ny lamina izay apetrakareo ary hanampy amin'izay rehetra sosokevitra amin'ny tena fanovana ilain'ny Madagasikara. Izay ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara dia manamafy fanoloran-tenanay hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana tarihinao amin'ny fahatsoram-po sy amin'ny fitiavana ny tanindrazana. Marihinay fa tena miray tsy mivaky izahay ben'ny tanàna. Matoky izahay fa amin'ny alalan'ny fifampatokisana sy ny fiarah-mientana eo amin'ny fanjakana sy ny komina no hahatanteraka ny fanavaozana ny Repoblika sy ny fanorenana Madagasikara vaovao mirindra, milamina ary miray hina ary lavitry ny kolikoly. Misaotra sy makasitraka indrindra tompoko natao anio alarobia 12 Oktobra 2024 amin'ny anaran'ny ben'ny tanàna rehetra manerana ny Madagasikara.